Tsy mbola nentina maly ny fanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny fanamarinana ny vaovao momba ny dian'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Ny colonel Michael Randrenirina voalaza ho tany Dubai androany ireo mpanolo-tsaina avy ny fanavozana ny Repoblika izay nitarika lanonana teny Amorona koa androany. Nambaran'ny colonel Rapanarivo Thierry fa mbola ho avy ny fotoana iresahana izany aorinao. Eto foto-dravitra samikasika ny rano no nandehanantsika eto. Ngamba tsy fotoana malinan'izay zao androany zao fa andrasantsika amin'ny fotoana manaraka. Raha jereny ireny vaovao navoaka ny gazety vahiny ireny dia tena marina ny fandehanan'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika tany Dubai. Hoy ny ambasador'ny Madagasikara teo aloha niasa tany Senegal paraina Auguste androany. Nganaha io moa zany dia samby mahita sy ihany asika ohatrany hoe tamin'ny Afrika intelligente ngamba nahitagny koa zany ohatrany mety marina ihany tokatagny izy. Mety niafinafina ny fandehanan'ny filohan'ny fanavozana nakany Dubai io saingy ny vokatra azo tamin'ny fandehanany tany no tokony andrasina ho ihany paraina Auguste. Mazary miafinafina le olo andeha ny veriny koa mba hoe mbola sy tonga fiteresagnany zany zao fa ny résultat ihany no tokony jeresika vao nany dia makasitraka hoe raha ohatra izy zavatra tao voaresaka tao amin'ny tao daholo ny zavatra natao tany dia mahafinaritra fa tena hoe voniny hitondra misy zany izy voniny tena hitondra ny Madagasikara misy agnavotra ny Madagasikara. Tombontsoa an'ny Madagasikara taratry ny fahavononana amin'ny tena fampandrosoana ny firenena no hita taratra raha namaky ny tatitry ny Afrika Intelligence ho hatrany ny ambasador'ny Madagasikara tany Senegal teo aloha. Ny rehetra mihitsy mantsy no lasa miayay fa resaka volamena trano no tsy maintsy nandehanana any Dubai araky ny fanaony ny fitondrana teo aloha hoy paraina Auguste. Ka nganaha sy fandehanana agny problème fa hoe zavatra intérêt ho an'ny Madagasikara. Mety zay satria tao anatin'le fahatongavana moa le nandeha ny resaka bon efa mandeha moa izy tsisy serasera official moa manodidina an'izy fa amin'ny miaramila ngamba misy le opération commando le hoe tsy de toerana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika tao anatin'ireo fotoana reny eny misy vaovao miparitaka ihany moa ny ambadika ihany amin'le hoe tany ivelany tany izy ny fionana tamaro samihafa zay mifatoka ihany keo anatin'le amahana an'ireo olana sosialy hoe tany a Dubai zany zay zany a Dubai zay aloha zany loharam-baovao avy amina gazety any ivelany ihany moa zany mamoaka lizy ny antony hoe mbola tsy de misy serasera officialy tsy mbola manana directeur en communication koa moa ny présidence tsy de mety zany koa mety mahatonga an'io rehetrarehetra io fa niaraka hoe miaramila mamisy ny opération commando fa tsaroko tsara nisy namana zay mamoaka ny agenda ny président tamin'ny fotoana tonga de fitsarana ny tao anatin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona lasa reny ary nisy namoaka zao tany amin'ny tambazotra serasera tany hoe tany Karamalaza. Tany Karamalaza izy avy any zany de tany Karamalaza avy tany Manakara satria tao anatin'ny fandaharam-potoanany mihitsy reny araka mety le izy fahitako azy hoe tsy tangenana be ohatr'izany ny fikaonan-dom-pirenena tsy tangenana be ohatr'izany ary tsy atao hoe atsangano aloha ny tetezamitanay amin'ny latabatra boriborinay na ny latabatra ovale anay na ny latabatra triangle anay dia zay vanao fikaonan-dom-pirenena zany confiscation zany hoe ny fisintomana ao aty amin'ny tena le dinika ny vahoaka ary indrindra ny fahefana rehefa avy eo zavatra hafa ny antoka asa misy fanahina ihany angambany hoe sao de tafavoaka eto tokoa ty concertation ty de zahay mety zay keo milafiny anankiray fa ny zany akory de tsy mika satria misy ihany koa fa tranga vitsivitsy efa niseo sy ny mbola iseo le hoe efa nisy fikaonandohan'ny kristiana fikaonandohan'ny fanabeazana fikaonandohany efa anao amin'ity farany herinandro ity manomboka amin'ity anio ity serapitso ary amin'ny alatsinainy de misy ihany koa ny tranga hoe amin'ny politika zay misy koa sokajy manomboka androany de rapitso sy amin'ny alatsinainy faterana ery amin'ny kianjamitafon'ny akorondrano ery zany fikambanana zany atoko politika zany ange Brito zao mandavataona ange zany tokony mitsondo fa zao anareo voataitra mandavataona tsika teto zao firy volana tsika ny resaka foana hoe fanovana ary de mampirisika ny olona keondo firy volana ka rehefa tonga ny septambra tamin'ity de fa lasa any amin'le hoe fanavozana ny Repoblika indray zany zao ny resaka
de tonga indray ty volana desambra ty fikoonando zao ny resaka fa misy ange le taitry ny olona tsy mataitra fa taitra rery vao mamaky takotra zany atoko politika zany mandava ataony zany misy le ataony teny vazaha hoe manao éclairage eo ihany koa mijery hoe inona nefa ny ao ambadiky zany rehetrarehetra zany a iarahana amin'ny zoky ray aman-dreny Constant Ravelson zay lorana ny araba ihany koa amin'ity marainy ity eto daholo tsika izao fa hafakely ty mandray mandeha ty a samany mafandratsika tsy amin'ny elafiny teknika tahina kely ihany koa manao fandarana kapobeany a akasitrahana trany ianao zay mandray anay amin'izao ora sy fotoana zao efa makaikiky moa vo ny andro fetina de eo anaty fotoana fahavaratra ary ny maraina no tena anaovan-javatra ny fitoanany fifamoivoizana de raha mahita io a ny antony maro mitombo ny fiarakodia samy mba mamoakamoaka ny azy eo tsena ihany koa faraparany taona zao mitoana zay tsy izy amin'ireo ataontsika hoe lalana maro eto andrenivohitra ny faratsy ny lalana moa zany manampitrotraka n'izany rehetrarehetra zany a ny tsy fahaiza-miaina koa de mbola ezaka lehibe io zany rehetrarehetra zany fa raha atao fintina indray mijery tompomaso fotsiny tamin'ity herinandro ty nisany atao hoe nanamarika azy aloha dia ny fanomboana ny lanonam-panomboana zany le atao hoe fikonan-doha na ny concertation nationale zay tanterahana teny amin'ny sisy Ivato isany nandray anjara tonga nanome voninahitra an'izany ianao Constant Ravelson resantsika izay eo ihany koa satria miazakazaka be ihany koa ny toetra raha satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa zany isan'ny antony a dia lay fitakina momba ny réseau fototra dia ny jiro sy rano dia misy ny ataontsika hoe taratasy fanakalozana zany avy any amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika bakany amin'ny anteny miram-pirenena mba hanokafana karazany fa tena izay mihitsy ilay izy hoe fanadidina parlementaire mikasika ny jirama ho avy ihany koa zany a ny Air Madagascar ary eo ihany koa ny zay efa enquête parlementaire zay roa député resahana ihany resantsika izay fa betsaka mandresaka mitoeraka faneho-kevitra maro samihafa na ny aloha na nandritra na atao arina le mikasika an'ilay concertation nationale Constant Ravelson miresaka concertation miresaka ny fiadidina ny fanavaozana miresaka ihany koa FFKM zay zany lizy raha amin'ny akapena ianao eto le izy aloha alao kosa aloha hipetraka mazava tsara le fandehanjavatra satria tonga de miteraka dievitra be sy tolo-kevitra be ohatra ny mody tsara tare zany daholo rehefa nizay a tena tokony tokoa hoe iny eny fa nisy ny teo Ivato ny fikonan-doha-pirenena zany de hatao ny tanany teniny zany aloha ny colonel président sy ny izy Dimralamo zany hatao io faharoa tolom-bahoaka ny teo a fikonan-dohan'ny vahoaka zay mivondrona ho firenena zay le fikonan-doha nasaina ny karakaranyio ny FFKM mpikarakara ny FFKM ohatran'ireny mpikarakara ohatran'ireny le rehefa misy lanonany ireny de izy ny amena ny zavatra andrahoana ny zavatra aroso ny fandaram-potoana sy ny sisa fa tsy hoe ny FFKM no tompony eto zany a de manaitra sady ohatra ny hafahafa be mihitsy a le fa merimberenana be mihitsy an'le raha matoa minisitra atao amin'ny anina atao Ivato fa za teny indimy angamba no miverina hoe tsy an'ny FFKM tsy an'ny FFKM de inenina no miverina hoe any ny fanjakana ny concertation any vahoaka ny concertation tsika menakavy le atao hoe république atsika ny concertation fa mpikarakara ny FFKM ary ny fanjakana izy minisitra io zany mpanamora raha misy ohatra ny hoe fitediavana alalana any amin'ny toerana any amin'ny ambanivohitra any misy ny fampirisiana isan-karazany misy ny fitaovana zay ilaina de eo izy tomponantoka izy amin'izay ketraketraka izy raha ohatra ka tsy manatotosany fa ny mpikarakara de ny FFKM zay no oka azava mihitsy aloha zao nefa ny tolo-kevitra ny adevitra miseho nanakaraha de amin'ny fanjakana ity sany FFKM nanakaraha keo de hoe ahoana no FFKM ihany fa tsika menakavy ny fikambanany tsy fikambanany roa ny anina ny roa tokony anao eo misy antony ny FFKM nge zany ohatran'ny hoe agence d'exécution
ohatrany hoe le nanakina raha ny manao ohatra hoe mpanao tetezana zao a de inona moa ty le maître d'ouvrage maître d'ouvrage zany hoe io raha FFKM ny zavatra tetiavina mila miresaka ny olona eto amin'ny firenena alao hiteny ny olona eto amin'ny firenena ahoana regny fomba natanterahana an'izay tena hitavaly ny mpitondra hoe alao ny FFKM zao misy manafangaro voraka be hoe hampiavana ony ny FFKM misy manafangaro voraka be hoe ny FFKM zany de ny hevitry ny FFKM zany no entana ahoana ny hevitray ka reto zavatra telo reto no hitako tena mila mahamailo tanteraka atsika satria am'izao tsika miteny zao zany a rehefa afakafakainy reto zavatra telo reto de hita hoe ady fahefana fotsiny zao no mody mirakodrakotra amin'ny hoe zay atsara sy amety ny fikaonandoha sy ny anina ny FFKM mampiaya reto zavatra telo reto anankiray misy mahita an'le hoe Radioel ampidiny eto ary ny ekipan-Radioel le lazainy ny olona foana moa za tsy de mba mpiteny an'izay kanefa le ataon'ny olona foana forongony andray anjara amin'ny fikaonan-doam-pirenena de eo de miady be hoe tsy mila azy zay zavatra ray zay zay karay faharoa de hoe atsangano mihitsy aloha ny teteza mita de asio satany te tsika menakavy zany manao latabatra boribory na latabatra triangle na latabatra lavalava anao tetezika mifakaiza am'le maray latabatra sy le fampivanana teo ihany moa zay fa de hoe atsika menakavy mibaolina zany a samy fampizara se zao sy ny sisa de ny anankiray fahatelo la zay miditra ao anatin'izay atevitra zay keo ny voalohany moa teo de leo ampidio Radioel sy ny forongony aloha andray anjara koa de iny mampifanjinja be iny ho hitantsika eo fa misy vahaolany zay ny anankiray le hoe asio charte de la transition aloha fa misy ny fahatelo koa no hoe iza no andray ina moa ty iza no mandray anjara ny fikambanana ve sa vahoaka hatrany amin'ny fokotany ve hatrany amin'ny commune ve sy ny sisa ndraindray ohatra misy fakapanahy eto hoe izay mihevitra azy ho manandoha na zay lazaintsika fa manandoha hatramin'izay ihany no ikeo-ndoha ka reo resaka reo fahitako azy resaka fahefana fotsiny zao ady fahefana fotsiny zao noho nzay tena mandeha tokoa ny tokoa satria misy tokoa ny fivoriana ataona fikambanana sy sasatsasany milaza amin'ny hoe efa navita nandrafitra ny mendrikendrika an'izany eo ihany koa ny amin'ny hoe manao atsisika moa zany hoe ao anatin'ireo mpikarakara zany hoe comité d'organisation satria hoe mila atsangany zany sy ny sisa de lasa ohatrany hoe ny FFKM mihitsy resahana foana moa zany ho andreo le totsika hoe mety eto hoe pitsikera ihany hoe tena le crédibilité n'le FFKM mihitsy no lasa voaviravira am'ty zavatra ty ka raisiko tsirairay voalohany angambany ny amin'ny Radioel ny amin'ny andro Radioel zao na ody eto izy na tsy ody eto ny namany eto moa ny olona naray hevitra taminy sy naray fomba fitondrana taminy zany eto ihany aritako tsara makasary tsara mihitsy anatin'le terivato rehefa tsy de ty manao kravaty volomboasary izy efa manomboka tsapany ka raha andray anjara ianareo na andray anjara ingara Radioel amin'ny fikaonan-doam-pirenena ohatra zany raha masaky izy ny anjara andrasana aminareo nge zao de le fiekeny ary zay no ampiavana atsika zay fa tsy le hoe fampiavana fahatany tsy maty manotiny akoriny avy aminareo no mety hipoirany fiekena hoe nisy an'izao nataonay tena nandravan'ny repoblika tokoa ary lasa fitondram-panjaka teto fitondrana Andriamanjaka moa zany fa ny mpanjaka any amin'ny faritra rehetra any manano ny ajany daholo lasa fitondrana Andriamanjaka teto fitondrana olon-tokana teto ary zay no mahatonga hoe misy Ravatomanga misy Tsay Kristian sy ny Volamena misy Jirama tsy vanina sy levonio misy firenena lasa babony lasa anjakan'ny Piremby
zareo afaka iteny an'izay ary eo no ahitantsika Madagasikara manontolo hoe reo efa niaika reo efa tsy hiverina amin'izany tsony mihitsy zany tsika tsy ilaina mitady any Afrika any lavitra be any tsika tsy ilaina mitady any Afrika atsimo akory ny apartheid hoe Nelson Mandela de hoe misy fiekena sisa vao mivoaka ny fampihavana ny fotsy hoditra sy mainty hoditra tsika eto a repoblika no mahatonga antsika tsy mifanaraka misy ny nanosihosy ny anteny meram-pirenena nanosihosy ny fitsarana nanosihosy ny mpitondra ny fanabeazana tany ambanivohitra rehetra tany efa tsy repoblika intsony fa fanjakan'olo tokana fanjakana antoko fanjakazakana antoko ny mitondrany antsika teto zay no mahatonga hoe mila fanavozana ny repoblika